Ento miverina ento miverina izy zay ny lohateny iarahantsika midinika manasanao indray mba anaraka izany. Miaraba antsika rehetra indray tafahoana amin'izao alakamisy fahavalambin'ny folo volana jona izao. Miaraba antsika aminara Jesosy ilay tompo tiantsika, ilay mitahiry antsika ao anatin'ny fahasalamana. Dia ny fiadanany tompony ho aminao sy ny ankonanao, ifanofa ho fatanana isika tompoko. Ndery araka hivavaka isika anomboka izao fiarahana izao. Ray malala any an-danitro, indray ny hafalianay. Fa mbola notantaninao sy novimbinao, narovanao zahay. Ka tafaraka eto indray araka andinika ny teninao amin'izao ora izao. Mamelany helokay ary aoka mba tsy ho tsarovana akory izay fahotana vitanay tamin'ny lasa. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao zay tompo dia miandrandra anay ny firotsana fanenao masina ty amponay, ka ny teninao ane mba hitondra hery, hitondra ainga vaovao eo amin'ny fiainanay. Tonononay ny vavaka noho ny aminara Jesosy. Amen. Ny andininy natao tadina no anomboantsika mino fa manomboka ambavantsika ilay izy. Isaia 50 ka ny andininy 4. Manao hoe: Jehovah tompo no nanome ahy ny lelany efa mahay, mba aizako manao teny mampatanjaka izay reraka. Ampandrenesiny isa-maraina, eny, ampandrenesiny sofiko, iaino tahaka ny efa mahay. Afinaritra izany teny izany. Ny mpiara-midinika namana, isika rehetra reto dia efa samy nisy fotoana nampizongozina antsika, tsy natoky matimaty amin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Sa tsy zany? Efa nisy fotoana zay mahatonga antsika ohatrany takembotra izany, kanefa dia eny fa miverina indray. Fa ny tena petraka dia hoe inona no nampiverina anao amin'ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra? Inona no nampiverina anao indray? Inona no nahatonga anao hanana zao hafanampo izao indray? Amin'ity andro an'ity dia hita hafatra kanto momba ny fitondran'Andriamanitra ny olony miverina aminy isika androany. Hitantsika izany ao amin'ny bokin'ny Zakaria 10. Zakaria 10, lava dia lava izy io fa majerentsika ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Ahitantsika ny fomba fitantanan'Andriamanitra. Zao ny voalazany ten'Andriamanitra: ampahery ny taranako Joda aho, ary ny taranako Josefa vonjeko ka ampodiako. Satria mamina fo aminy aho, ka toy izay tsy nariko izy. Fa izao Jehova Andriamaniny ka eno azy. Ho toy ny lehilahy mahery Efraima, ary hifaly toy ny azony divay ny fony. Ny zanany hita ka ho faly, hifaly amin'ny Jehova ny fony. Isika aho, hiantso azy aho, ka hanangona azy, fa efa nanavitra azy aho, ka dia mbola hiamaro toy ny hamarony ihany izy. Ary hafafiko any amin'ny firenena izy, ary amin'ny tany lavitra no atserovany ahy. Ary samy ho velona izy mba amin'ny zanany ka hiverina. Dia ampody azy any amin'ny tanin'ny Egypta aho, ary hanangona azy avy any Asiria. Ary ho any amin'ny tany Gileada sy Libanona nitondrako azy, ka tsy omby azy izany. Dia maka ny rano asom-pahoriana izy, ka hamely ny onjan-dranomasina, ho ritra ny rano laliny nely rehetra, ahetry ny avoalinavy Asiria, ary hiala ny tena fanapahany Egypta. Dia ampahireziko ao amin'ny Jehova izy, ka ny anarany no andehanany ho Jehova. Kanto izany teny izany, mahafinaritra ny mieritreritra an'izany. Jehova mihitsy manao ny ezaka ampodiana eo aminy. Misy teny anankiray somary nanaitra tamin'izany teny izany hoe: isika azy aho, iantso zany, Andriamanitra mihitsy manao ny ezaka. Eto dia hitantsika eto zany fa Jehova mampahery ny olony, Jehova mamindra fo ny olony, Jehova manangona
manavotra azy ary mampody azy ary mahafinaritra dia hoe Jehova ity azy indray. Mpiara-midinika namana, eo amin'ny fiainana andavanandro tokoa dia mety ho sarotra ny mifandray sy mifanerasera amin'ny olona anankiray izay naniasika niala tamin'ny tompo. Mety manontany teny ianao hoe ahoana reny hifandraisako aminy indray, satria amin'izao fotoana izao zao efa misarotra amin'ny fomba fijery ny mety hatsiaro teny diso fanantenana, tsy afa-manoatra intsony manoloana izay safidina ratsy mbola mety ataony indray. Zao anefa misy fetraka amin'ny mandrakariva amin'ny fomba fifandraisanao amin'ilay olona, amin'ilay namanao na avalinao tianao ireo rehetra ireo. Noho izany dia tena zava-dehibe ny itenenanao ny amirakitra tsara ny fonao vokatry ny fiaranao manokana ny amin'ny Jesosy. Misy olona mety efa lasa niemotra izy, tsy niaraka tamin'Andriamanitra intsony, sahirana ianao mieritreritra an'izany. Zao anefa asehoy eo amin'ny fiainanao, asehoy eo amin'ny fihetsika, asehoy eo amin'ny teninao sy ny vavaka ataonao, vavaka manova tanteraka ny fiainany sy ny hoavy ny Andriamanitra. Na dia efa niala, mety vadinao izany, mety misy zanakao niala tamin'Andriamanitra, asehoy eo amin'ny fihetsika, asehoy amin'ny lalan'ny teninao fa mbola tian'Andriamanitra izy. Mahafinaritra ny mieritreritra an'izany. Apetrao ao tanan'Andriamanitra ny alahelo-nao, ny hevitrao, apetrao ampela tanan'Andriamanitra izay fahafahanao manatanteraka nampy azy iverenany amin'izany. Angatao Andriamanitra mba hatiafonanao ny toetrany, mba hanehoanao toetra feno fitiavana sy ny fiheverana ny hafa. Hoy ity mpanoratra kristiana anankiray ao amin'ilay boky Tana masoandro ny fahasalamana manao hoe tsy misy hery izay afaka hanodidina ny fanahin'olombelona ho manan-kery tahaka ny hery miasa avy amin'ny fiainana tsy misy fitiavam-tena. Ny fonjaka-hevitra mahery vakendrina manohana ny filazantsara dia ny kristianina be fitiavana sy mateo ty. Mpiara-midinika namana, ento miverina amin'ny faneho-pitiavanao ireo izay efa niala tamin'Andriamanitra. Andriamanitra no manampy anao amin'izany. Tadifa amin'ny alalan'ny ohatra asehontsika ny fiainana mahatoky izay misarika ny hafa eo amin'ny Kristy dia ahita zavatra ao amintsika ireo izay nandà an'Andriamanitra, zay le hoe mijoro vavolombelona eo amin'ny manodidina anao, amin'ny fihetsika ny fiainanao. Tsy misy naovinana, tsy miova naovinanaoviana ny fitiavan'Andriamanitra, tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra, ary azonao zaraina amin'ny rehetra izay manodidina anao izany fitiavan'Andriamanitra izany, izay raisitsika isan'andro isan'andro. Mahafinaritra ilay teny eo amin'ny 2:12 amin'ny Zakaria 10:12 dia ampahireziko ao amin'ny Jehova izy, ka ny anarany no andehanany hoy Jehova. Jehova mihitsy no manampy atsika mba ahafahantsika mitaona ireny izay efa niala tamin'ny tompo ireny hiverina eo aminy. Mombanao Andriamanitra ka manana fifaliana, manana finiavana mba hitaona ireny namantsika efa niala ireny hiverina indray eo amin'ilay Andriamanitra izay tia azy. Ampahireziny Tompo anisika ampanatanterana izany adidy izany hivavaka isika tokoa. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao indray izahay, manotantaninao sy novombinanao ka afaka nandreza ny taritarana. Mampahery loatra anay izany satria tsapanay fa ianao mihitsy no maniry ny iverenanay eo aminao sy ireny izay efa niala taminao ireny. Tena tianay loatra ianao Andriamanitra, ary izany fitiavanao izany mba tianay mba hananana ary mba hahatonga anay hitia ny hafa ihany koa. Dia mitahy anay raha hiatrika ny tontolo andronay izay androany. Tononona sangatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.